Fa mahakasika kosa ny fanakatonana ny masovo amerikanina eto amintsika anisan'ny tafiditra ao anatin'ny firenena 7 izay nanakatona ny États-Unis ny masovoany ao anatin'ny fotoana voafetra izay moa i Madagasikara ny fanahina ny mety isin'ny fampiororona ao anatin'ny fotoana fifarana ny Ramadan moa no antony. Mikasika ny filaminana dia manana ny ambarany kosa ny avy eo anivon'ny CIRGN. Tsy misy ny atahorana amin'ny sina asa fampiororona eto amintsika raha ny angom-baovao eo ampelantanan'ny zandarmariam-pirenena araka nambarany kolonel Rakotomana Florence, commandant CIRGN Analamanga. Namaly kosa ny fangatahany États-Unis amin'ny fanamafisana amin'ny fiambenana ny mahasovoan'izy ireo etsy Andranomena mitandro filaminana malagasy. Ambasadin'ny États-Unis no nanapa-kevitra fa anakatona amin'ny fotoana voafetra zany ny mahasovoina eto Antananarivo. Fampiapresiko moa zay satria ny antso ataroby ny ataontsika hoe ny responsable ny sécurité zay nangataka moa aminay ny anamafisana ny sécurité manodidina ny ambasadin'ny États-Unis. Dia koa satria moa tsika malagasy koa moa dia nisy nanosonia ny convention de Genève zay manery tsika hiaro ireny ambasady reny sy ny mpiasa ny ambasady io amin'izay lafiny roa zay zany ao ny fangatahana avy amin'izareo ao koa ny convention de Genève iny dia tsy maintsy misy ny andraikitra ho raisiny dia misy moa fa hitantsika moa misy ny alompolisy-pirenena zay miandry mijanona eny mihitsy ary amin'izao koa dia nampiana ny avy ato amin'ny mo sécurité ny Analamanga mba hiaro ny ty ivelany ambasady io zay iarahana miasa koa amin'ny tompon'andraikitra ny sécurité amin'io ambasady io. Ny ambasady sasany moa zany tsy dia nangataka an'izany misy ny ataontsika hoe fanamafisana koa ny fisafona manodidina reny ambasady reny zany any France zany na ny Allemagne zany any Italia fa amin'ny ankapobeny dia ny mahasovo rehetrarehetra zany dia safona akoatran'izay efa élément mipetraka any amin'izareo zay miara-miasa amin'ny service de sécurité zareo. Io moa araka ny faty samy manana ny information ny tsirairay izay ato amin'ny fitandroana filaminana dia manana ny renseignement sy ny information avy aminay. Izareo any mahasovo koa dia manana zay information zay ka araka ny analyse zareo moa zany dia misy risque mety ho eritreretin zareo dia zay moa natonga zareo naka ny mesure temporaire iny. Mikasika ny filaminana amin'ny ankapobeny dia nomariny kolonel Rakotomana Florence fa tato anatin'ny 2 herinandro dia nitombo isa ny asan'ny jiolahy. Raha ho an'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina dia asan'ny jiolahy 9 no nitranga araka ny atotanisy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena. Anisan'ny tao anatin'izany ny fanapohana grenade teny amin'ny tobin-tsolika total tsy azo tafo sy ny fanafiana magazay sinoa teny Beolirika. Manoloana ireo dia tsy maintsy manamafy hatrany fitandrona filaminana eto andrenivohitra sy ny manodidina izy ireo. Ary isa hatrany ny fisafona izay totosain'ny Moraika. Tato atony herinandro lasiny dia ataontsika hoe tsy lasaka ny basy telo teo no tratra nisy tamin'izay ataontsika hoe tambazotra mampanokidina pinina zay nisy tany Anjeva ary nisy ihany koa sy Antananarivo fa tany amin'ny vakinankaratra tany akoatran'ireo basy de fabrication locale zay tratra eny Andalambe eny. Amin'izao koa moa zany rahantsika mahalala fa tapabolona angamba zay dia ataontsika hoe milamina ny filaminam-bahoaka zany raha teto amin'ny faritra Antananarivo satria tsy nisy ataontsika hoe fihetsiketsena tonga tratra teto aminay dia eo anatrehizay zany dia hifantoka tanteraka aloha zany ny resaka sécurité ny ataontsika hoe ny action zay ataony atao amin'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny nambarany teo anivon'ny zandary fa anisan'ny asa izay tanterahan'izy ireo ihany koa ny famogorana ny tambazotra mpakakeriny. Ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena izay miantso fiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny fanomezam-baovao ary amin'ny plaza mitandro filaminana amin'ny laharana tsy andoavam-bola 017 ary ny 119 raha misy ny mampiaya.